Manoana ny fahatongavany rivotoza zay dia nilaza fa efa vonona tanteraka ny Bureau national ny mpandrindra ny loza voajanahary na ny PNGRC sy ireo mpiara-miombona antoka amin'ny fandraisana ireo andraikitra maro samihafa. Efa navozana tokoa ny plan de contingence nationale entina miatrika sy misoroka ireo loza voajanahary araka ny nambara ny colonel Charles Rambolarson secrétaire mpandrindra lefitry ny PNGRC. Tsika moa zany ohatrany sataona zany mialohan'ny fahatongavan'ny fahavaratra dia manana an'le atao hoe plan de contingence tsika. Dia plan de contingence io zany tsy maintsy natao mise à jour. Dia rahana amin'ny mpiara-nantoka rehetrarehetra eto Madagasikara nanaovana zay. Dia ny sedrana azy voalohany zany sedrana ny plan de contingence io dia misy ny fanazarantena. Tamin'ity zany tsika afaka nanao fanazarantena indroa ny ataona. Tany Tuléar dia tany Farafangana sy Vangaindrano. Dia akoatran'izay misy ireo fitaovana izay nampiasaintsika tamin'ny taondasa. Fitaovana izay azo lazaina hoe vaovao zany satria misy an'ilay ohatra zao misy an'ilay hoe activité info zay zao logiciel na outil hoentina mamantatra hoe rehefa misy le cyclone manahoana le réponse hoentintsika amin'ny ankapobeny. Hoe mety sa tsy mety manahoana ny fanetsemana an'izay banga aminatin'izay activité zay. Dia nosedrainy izy io tamin'ny taondasa. Dia tamin'ity taona ity zany amin'ity taona amin'ity fotoam-pahavaratra ity zany dia anisan'ny zavatra fitaovana hoentintsika manatevina ny fiasantsika zany zay. Zany hoe raha fitinina zany dia efa vonona zany tsika hiatrika antsika zany nomboka tamin'ny mois de novembre teo.